faço avanço Ianao no tontolo Ianao zizray Sambarako mandrakizay Fiadanako Ianao vatolamy Ianao dia hanorenana Ianao fanaperana Ianao afiakanay Fiainana mandrakizay Tonga vafaingana pamonjy so Ianao no andrasako Faneto efa mankaleo Etebiteby sy toreo Hani vo tena tafatambatra Tontolo masambatra Ianao zizray Sambarako mandrakizay Fiadanako Ianao vatolamy Ianao dia hanorenana Ianao fanaperana Ianao zizray Sambarako mandrakizay Fiadanako Ianao vatolamy Ianao dia hanorenana Ianao fanaperana Ianao zizray Sambarako mandrakizay Fiadanako Ianao vatolamy Ianao dia hanorenana Ianao fanaperana
fatra dia izao nataovy an-tsaina zao no hafatrafatra eto an-tany dia mandalo sy miserana avoko lalitra tsy atakalo tena soa milomino ngalazaina fa hoe tonga lafatra dia izao nataovy an-tsaina zao no hafatrafatra eto an-tany dia mandalo sy miserana avoko lalitra tsy atakalo tena soa hafaiany lainomany masoana delayany ambanitrany paradisa vaova sisiseiso sy toloko feno hasamarambe marinazy reny foko sazikio ianao andre hafaiany lainomany masoana delayany ambanitrany paradisa vaova sisiseiso sy toloko feno hasamarambe marinazy reny foko sazikio ianao andre mianatra eo tongotrao alleloia mideray ianaran'i Jehova mideray ianareo mpanompon'i Jehova ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehova eo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamantsika mideran'i Jehova fa tsara izy mankalazany ianarana fa mahafinaritra izany arak'izany tenin'ny mpanao salamo izany dia andeha hiaraka hitsangana isika iredona ny hira larana faha-efapolo ao aorian'izay dia hiaraka hivavaka isika Ni anarana antsoko mba horeiza satria fitiavan-dehibe fanetretena tsy fandre fanetretena tsy fandre Jesosy deraikio ny anarana Ari,
hiaraka ivavaka isika. Ray malalo ray tsara indrindra izay nan-danitra. Mankasitraka anao izay satria dia nitantanao nandritry niny eny maniny ary tonga soandray amin'izao sabata masina izao. Za indrindra no angatanay ny famindrapo sy ny famelan-keloka avy aminao. Avelao tompo ao ireo tsy fahatanteranay rehetra. Mangataka ainy koa izay ny ampitoeranao ny fanahy masina mba hitaridalana anay. Meo anay ny sofina malady miaino ahafahanay tompo mandray ny teninao ary mba hanana fo ihany koa izay afaka mampianatra an'izany. Nitahi manokana ny tsiray avy any atokantrano satria angatanay sirinay zany no amin'ny ara-tsony Jesosy. Amen. Ampifaliana no anorana ny araba finaritra ho anao anona ihany koa ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsiray avy ka ny tompo any anasitrana an'ireo izay tsy salama ampaherany koa ireo izay reradreraka. Ny hitatry ny asa maneran-tany avy hatrany no andeha anomboana ny fiarahana. Horentsika aorian'izay kosa ny hira mitenena ary anaraka azy avy eo ny fampitínana ny lesona nandritry ny herinandro ho an'ny sokajy sy taona izay atombontsika ny amin'ny ankizy madinika izy io hatramin'ny tanora. Dahoara. Nanolotra vola sakafo betsaka ireo mpiara-monina rehefa tsy nanana vola natotosana ny famanana intsony ny adventista. Fito taona lasa izay dia nisedra olana ara-bola ny tanàna misy ahy. Dia nisy vehivavy tao am-piangonana nanana hevitra hanampiana ireo sahirana mba hanomezana azy ireo farafahakeliny sakafo indray mihinana. Koa dia nanomboka ny karakara sakafo tsara ho azy ireo izay. Ho an'ny olona 50 aloha nanomboanay azy. Nanao tsy papaika izay ary sakafo tsotra no nikarakarainay kanefa sady natsiro no nahasalama. Ny fanometana ny ireo membra ny fiangonana Ho Chi Minh ny Vietnam mba hahafana manolotra sakafo an'ny vahoaka, ankizy, mpianatra, zokiolona sy ireo olona eo am-pitetavana asa. Nizotra tsara izany tamin'ny fanombohana ary amin'izao dia sakafo an'olona 200 no karakarain'izy ireo isaky ny alakamisy. Mitentina 4 tapitrisa dong vietnamien eo amin'ny 7 alina sy 9 ariary eo. Vary, tofu, tsaramaso, lasopy voatavo, akondro, fangaro lafatra tokoa mba menona ny vavony izay efa refon'ny anoanana. Ny tombo ny olona tonga ankehitriny aza dia olona 200 isa eo ny tonga amin'ny sakafo eto aminay. Indraindray dia tonga ao aminay ny eritreritra hoe andao ajanona satria raha tsy manana vola ampy sika dia ho tojolana. Sarotra tokoa ny anoizana ity tetika satoza ity indrindra hoe miamitombo ny olona. Fomba iray hanampiana ireo mponina ao amin'ity tanàna lehibe sy midadasika ity moa izany. Nankasitrahana sy ny tohanan'ny mpiara-monina moa itetsika ity. Manam-pahefana, tokom-pivavahana hafa. Eny fa na dia ireo mankazay ho atoerana hatramina olon-tsotra aza dia nanome tanana ity hetsika ity mba hahafahana manao izany. Misy aminay mandeha mividy legioma any tsena. Rehefa betsaka ny entana vidiana dia misy manontany hoe ataonareo inona? Dia lazainy azy ireo ny fizarana sakafo ataonay dia misy miteny hoe eny ary. Ento fotsiny tsy vidiana ny entana ary omena maimaim-poana anareo za amin'ity herinandro ity. Tsy mbola nisy mihitsy izany hoe najanona ilay tetika satria tsy ampy ny vola. Naneo ny fankasitrahana ity hetsika tsy manam-paharoa ity ireo manam-pahefana eo an-toerana fa ny tena mankasitraka izany dia mazava ho azy fa ireo olona izay tonga amin'ny sakafo ao. Nandalo teto amin'ity trano ity andray rivo izay dia nahita peta-drindrina nanao hoe misy sakafo zaraina ho an'ny sahirana. Izay na tonga anatona teto. Noho ity hetsika ity nahafantarako fa tia Andriamanitra ary mikarakara izy. Amin'ny fotoana ankoatra ny fisakafoanana dia asaina ny rehetra natrika ireo programa hafa izay karakarain'ny fiangonana. Olona 3 hatreto ny voakasika ka nanaiky an'i Kristy. Aza miandro hoe angonina ny vola rehefa ilaina. Aza miandro hoe alamina sy andeha mora daholo izay zavatra rehetra. Ataovy izay rehetra azo atao amin'izay misy eo am-pelantananao. Afaka manao zavatra daholo isika rehetra. Raha ny marina aza dia izao. Betsaka ny programa azo tanterana na tsy misy vola azy. Dia fotsiny izay azonao atao dia ataovy izany. Azoko antoka fa raha manao izany ianao Andriamanitra dia hitahy anao ary hisy tohana sy fanampiana avy any ivelany izy eo. Mbola betsaka ny tetikasa tokony ho tanterana ny Vietnam ary sitraka raha ho tohananareo ambavaka izany asa izany. Misaotra anao mivavaka ho an'ny fiangonantsika ny Vietnam sy ho an'ity tetikasa mahafinaritra ity mba ho afaka noho ny asa fanampinan'ny mpona ireo membra ny fiangonana ka ahitan'izy ireo bebe kokoa fanantenana.
Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungutao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyavyamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyavyamina itwechapechaka wampunaya irote nyavyamina itwechapechaka wampunaya. indray ary tonga eo amin'ny anjara fotoana natokana ho antsika zazaboto indray zao kokoa daholo nareo rehetrarehetra aloha e dia miara aba ny data sineny sy zoky ihany koa tonga alohan'ny anarantsika ny tantara raka izy a dia andao aloha hiaraka hivavaka akambana amin'ny tanana dia amondrika ny loha akipy ny maso hiara hivavaka isika. Andriamanitra rahanay io misaotra anao zahay noho ny fitahinao nandritry ny enemana dia omenao fotoana mba hianarana ny teninao indray. Omeo fanahy masina izay mba ho zaza endry mpakatoho miaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nahiditra tao am-ponja ny lohatenin'ny tantarantsika androany a nino hafa efa nianatra tantara sy nianatra lesona avokoa isika rehetra tato an-trano tato hoe dia mamerina isika izao. Nahiditra tao am-ponja. Izy ary nahiditra tao am-ponja tamin'ny tantarantsika farany ndraiky izy a Josefa rehefa namidin'ireo zokiny a dia lasa andevo tany Egipta izy. I Josefa no tantaraintsika androany. Nahiditra tao am-ponja i Josefa. Ao amin'ny Romanina 9:7-7 misy afatra ho antsika zazaboto dia atao tsy anjery hoy izy hoe na inona dia tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Andao ary araka merina fefa mahay daholo moa manisa 3 ary 1-2-3 na inona dia tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Bravo! Ndray marain'izay raka izy dia nalahelo Josefa satria tsy fantany mihitsy izay zavatra nitranga. Fa niasa tao amin'ny tranon'ny mpanjaka izy nefany dia izao nampidirina ao an-tranomaizina indray izy. Nogadraina reto izy tsy fantary Josefa mihitsy hoe nahoana. Fa ny zavatra fantary Josefa dia mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra Josefa. Mahatoky izy fa mikarakara azy Andriamanitra. Dia rehefa tao amin'ny fonja izy na tao am-pigadrana dia nomeny lehibe ny mpiandro fonja asa Josefa. Na ataony tsara mihitsy ingeny asany dia tsy mba nitaraina mihitsy izy nanao an'izany asan'izany. Rehefa hitan'ny lehibean'ny tranomaizina na ny lehibean'ny fonja fa tena mahafinaritra Josefa miasa tsara mahay zavatra dia notendren'ilay lehibean'ny tranomaizina hoe ianao ry Josefa ny chefin'ny voafonja rehetra, ny olona gadra rehetra. Izy izany lehibeany. Dia nataony tsara ny asany. Fa ndray maran'izay nahita gadra anankiroa izy. Malahelo be ry zareo. Malahelo be mihitsy. Dia hoy Josefa hoe fa maninona angenareo inona ny zavatra mahazo anareo? Dia notantarain'izy roa lahy reo any Josefa ny zavatra mahazo azy fa na ny nofony izy dia tsy fantany mihitsy ny hevitry ny nofony. Dia hoy Josefa hoe tantara ho anao hoe nofinareo. Andriamanitra ihany ange manazava ny hevitry ny nofy fa tantara ho anao Dia ny tantara le rangahy anankiray mpitondra
kapoky ny mpanjaka. Izany hoe rehefa misakafo ny mpanjaka dia ilay rangahy anankiray mitondra ny kapoka fisotroan'ny mpanjaka jus, dia ny anankiray mpitondra mofo eo ambony latabatra ny mpanjaka rehefa misakafo izy. Dia ny tantara ilay mpitondra kapoka hoe zao na nofy ary Josefa nahita tahona voaloboka anankiray dia eo amin'ilay tahona voaloboka misy sampana voaloboka anankitelo vokatra tsara. Nalaiko ilay voaloboka dia namboariko jus dia nataoko tao anatin'ilay kapoka dia nameko ny mpanjaka hosotroiny. Ny hevitry ny nofinao fa niresaka tamin'Andriamanitra Josefa ny vavaka, zao ny hevitry ny nofinao. Rehefa ho avy ny fotoana dia ho antsoin'ny mpanjaka ianao hiverina hiasa ao amin'ny mpanjaka indray. Dia rehefa tonga eo ianao dia tsarovy hoe mba tenenao mpanjaka ange zahay tsy zavatra ratsy nataoko ange kanefa za dia migatra. Eny ho teneniko ianao ilay mpitondra kapoka. Rehefa avy eo indray dia nitantara ny nofo indray ilay rangahy mpitondra mofo. Za na nofo indray fa nisy sobika be teo ambony lohako anankitelo, dia ny tany ambony indrindra misy mofo fihinan'ny mpanjaka dia nohan'ny vorona ilay izy. Ny hevitry ny nofinao indray ho antsoin'ny mpanjaka koa ianao dia ho saziny ianao dia ho faty. Ary dia tanteraka tokoa rakizy ilay nofy izay nitenen'ny mpanjaka. Izay aloha ny tantarantsika androany dia tohizantsika indray io amin'ny heriny fa misaotra an'Andriamanitra isika dia akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso. Jesosy zokinay misaotra anao izay no ny tantara mahafinaritra izay nomenao teo, mba hitondra fahendrena ho anay izany ka na inona dia hivavaka aminao zahay amin'ny zavatra miseho amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Akory aby isika rakolonga fifaliana ho ainy miarabanareo tratra ty sabata mahafinaritra ity. Hiaraka merineto indray ny loha hevitra faraika ambifolo isika izay manao hoe afo teny atendrombohitra. Ahoana tsara hoe afo teny atendrombohitra. Ny andala teny fitadidy dia mino fa samy mahay daholo isika rehetra izay hita ao amin'ny Salamo 4:7. Andeha rahantsika mamekina ary manao hoe Jehova iaino raha miantso azy aho. Jehova iaino raha miantso azy aho. Salamo 4:7. Mbola mitoy atrandraka izy ny tantarantsika dia ny tantaran'izy izany tantaran'i Eli. Rehefa tsy nilatsaka nandritra ny 3 taona sy tapany ary ny orana teo amin'ny tanin'i Israely dia niteny tamin'ny Eli Andriamanitra fa handatsaka ny orana amin'izay. Meloha izany anefa dia tsy maintsy hiteny amin'ny Ahaba izany izao Eli, ka dia lasa izy niteny tamin'ny Ahaba. Teny tamin'ny Ahaba izy hoe vorio eo amin'ny tendrombohitra Karmela ny zanak'Israely rehetra, ary tsy ny zanak'Israely ihany fa ny mpaminany Bala sy ny Asera koa. Ary amin'izay fotoana izay dia hanangana alitara, ka dia nanangana alitara tokoa zareo, alitara anankiroa, ny anankiray alitara ho an'Andriamanitra ary ny anankiray ho an'ny Bala. Dia ozy izy Eli io alitara io dia nasiana kitay sy nasiana sorona teo amboniny. Dia niteny Eli rehefa tafavory daholo ny olona rehetra hoe izay mamalo izy amin'ny afo dia izy no Andriamanitra. Dia nalefany Eli nangataka vavaka mpaminany Bala rehetra. Nindrisy anefa fa tsy nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra araka izy nandoro ny fanatitra. Fa rehefa mivavaka kosa Eli dia inona ny zavatra ny vao mivavaka Eli dia nandatsaka afo avy any an-danitra Andriamanitra. Ka raha nahita izany reto zanak'Israely reto dia niorakoraka sy niteny hoe Jehova, Jehova no Andriamanitra, Jehova, Jehova no Andriamanitra. Mamaly vavaka tokoa rakizy Andriamanitra. Na dia teo ary ny ezaka rehetra nataon'ny olona nataon'ny zanak'Israely
andosikana sy analavirana an'andriamanitra dia nanao dingana mandrakarifa andriamanitra mba hiverenan'izy ireo eo aminy. dia torak'izany koa ngetsika io ninninona zavatra tsy mety ataontsika dia tsaroa fa manao dingana mandrakarifa amintsika andriamanitra. tiany isika ka dia izao rehefa mivavaka tsika dia vonina mandrakarifa izy amaly atsika. izy amintsika reno te hivavaka, izy amintsika ny tianandrana izany fanandramana mahafinaritra izany andehanao tahaka ny nataon'ny Eli dia hanao fahagagana eo amin'ny fiainantsika andriamanitra. ny fandriako ary dia izao hoe azoto hivavaka daholo ny ankizy kely rehetra ary ahita fahagagana no ny vavaka izay atao amin'andriamanitra. dia izay indray ny androany mirary sabata mahafinaritra ho anao. dia veloma ary mandra-piaony indray. miaraba ny tanora zandry indray ary anjarantsika indray zao ary lesina faraika ambe folo ihany koa andeha ary averintsika indray lohateny sy ny tsy anjery izay ny anarantsika nandritry ny herinandro iny. lesina fa raika ambe folo arivo taona tany an-danitra, arivo taona any an-danitra andeha averintsika ary ny tsy anjery. ary nahita aho fa indro tao ranomasina fitaratra miaro afo ary izay narisika afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra, ny tanany lokangan'andriamanitra ary ny hirany fihirany Mosesy mpanompon'andriamanitra sy ny fihirany zanak'ondry izy nanao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo andriamanitra tsy toa. mahitsy sy marina ny lalànao ry mpanjaka mandrakizay. Apokalipsy 5:10 andininy 2 sy 3. lavalava iny fa amino fa ho an'ny tanora dia ay tsara foana. iny ary inandray ny zavatra hitantsika nandritry ny herinandro toy n'ilay fianarana teo aloha ihany dia nianatra ny fiainana izay miandry atsika any amin'ilay fiainana mandrakizay isika, ilay toerana tsara indrindra izay nomanin'andriamanitra atsika izay efa niteneniny Jesosy tamin'izy ala tetỳ tany hoe andeha aho dia hanamboatra fitoerana ho anareo. dia ny fiainana ao anatin'izay fitoerana nomany Jesosy zay no ny anarantsika nandritry ny herinandro. inona ny atao any ary araka ny lohateny dia hoe arivo taona any an-danitra. inona ny natao mandritra izany arivo taona any an-danitra izany ary inona io arivo taona io? araka ny anarantsika dia hitantsika fa io lay arivo taona voalohany hiarahana amin'i Jesosy, anaovana famantarana zavatra be da be, hianarana zavatra be da be. voalaza ihany koa fa tao anatin'ny lesona fa tao anatin'io fotoana io dia tsy ombitratra mihitsy ny hafaliana izay hiainan'ireo voavitra amin'ny fahitanan'ireo zavatra tsara indrindra izay nomanin'andriamanitra ary tena gaga sy talanjona ny mahita ny fitiavan'andriamanitra ary eo vao tena miaika avokoa fa tsara loatra andriamanitra ary be loatra mihitsiny raha ataontsika hoe hafatra ny ezaka nataon'andriamanitra mba hamonjena antsika zanany tao anatin'ny latsaka tao anatin'ny fahotana. ny zavatra noresantsika tao ihany koa dia ho hitantsika sy ho tsapantsika ny asan'ireo anjely izay niaraka tamintsika tetỳ tany, nanampy atsika hisafidy tsara, niaro atsika tamin'ny fakapanahy ary ankasitraka nyreny anjely namantsika sy sakaizantsika reny isika. ho velom-pakasitrahana ihany koa isika ny amin'ny asan'ny fanahy masina satria ny fanahy masina izay nampafantatra antsika fahadisoantsika izy no nahatonga antsika ho amin'ny fibebahana ary nahatonga antsika ho amin'izay toeran'izay hoe voavonjy any amin'ilay fiainana mandrakizay. ny vokatry ny safidy nataon'ny tsirairay avy dia iseho amin'izay fotoan'izay. misy zavatra anankiray ihany koa izay nahavariana dia izao, rehefa tonga any isika dia gaga satria misy olona nantena itsika ho hitantsika kanefa indrisy fa tsy hitantsika tonga any, ary misy olona hitantsika tonga any nefa tsy nieritreretsika mihitsy hoe tonga ty olona ity. ary amin'izay fotoan'izay
dia be da be fanontaniana mipetraka ao an-tsaintsika hoe fa nanino ny anina ny tsy tonga efa ina nefa izy ange tao ohatrany ohatran'izao ihany dia izay indrindra no toyny dia hoe hitsara isika hitsara any satana sy ireo anjeliny ary hitsara ihany koa ireo rehetra izay tsy voavonjy fa nilahatra teo amin'ny laharan'ny satana ho fantatritsika hoe marin'Andriamanitra marina ny fitsarany ary tombontsoa lehibe anankiray izay omen'Andriamanitra antsika izay fahafahana mitsara izay toko sy andininy maro tao amin'ny baiboly no namena antsika nandritry ny herinandro napahafantatra an'izany ny apokalipsy ny Jona ny Joda ny Daniela betsaka ireo nomena antsika ny Koritianina voalohany mba ahafahantsika mahafantatra sy mianatra an'izany rehetra izany mino ary afa nandray fanapahan-kevitra vaovao indray isika nandritra ny herinandro iny resy lahatra sika fa ny fiankinantsika tanteraka amin'Andriamanitra ny fifandraisantsika tsy tapaka amin'Andriamanitra dia hanampy antsika hotody any amin'izany toerana izany tsara ny fanapahan-kevitra nyraisinao fa fikiro Andriamanitra fikiro kosa ny fanapahan-kevitra izany dia apetrao eo aminy dia mirary soa antsika tsirairay avy amin'ny manaraka indray amin'ny fifaliana indray no hiara-banantsika rehetra natratra izao sabata izao fotoana izay amerenantsika ny lesona faraika ambin'ny folo izay nianarantsika nandritry ny herinandro iny miaraba manokana ny tanora 13 taona sy 14 taona rehetra ny lohateny lesona izay nianarantsika dia manao hoe ny haino amanjery sy ny fialam-boly ny haino amanjery sy ny fialam-boly ny tsenjery dia izay hitantsika ao amin'ny romana toko 12 voalohany sy 2 andeha raha antsika mamerina izany koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy no famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany koa aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miovaha ny fanavaozana ny saina mba hahafantarinareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina izay miditra ato dia mijanona ato tantaran'ny Jeff ny hitantsika nandritry ny lesona iny Jeff dia tovolahy tena tia nijery fahita lavitra tokoa rehefa miravavy mianatra izy dia mijery tele ary eo am-panaovana devoir azy izy dia mbola eo alohan'ny tele ihany fotoana rehetra dia laniny eo alohan'ny tele rehefa tonga ihany koa ny fianakaviana ka miara-misakafo dia mbola mandeha eo koa ny tele dia miara-mijery ny rehetra ary rehefa vita ny sakafo alohan'ny atory dia mbola miara-mijery tele ny rehetra rehefa nandeha tamin'ny amin'ny namany anankiray izay antsoina hoe Paul dia mbola nahita fahita lavitra niantona teo amin'ny rindrina izy izay vaovao ary naniry nijery an'izany izy dia niteny tamin'ny Paul izy hoe andaontsika mba hijery tele fa hoy Paul hoe andraso aloha andaontsika aloha anao devoir rehefa vita ny devoir hitantsika eo natao ny devoir ary vetivety dia vita ny devoir dia niteny amin'izay Jeff hoe andao amin'izay mba hijery an'ilay tele fa hoy Paul hoe zao zahay atao trano tsy mijery tele raha tsy tonga ny ray aman-dreninay dia miara-mijery izay ary fandarana ray ihany nijerenay dia gaga Jeff tamin'izany hoe aive misy fiainana ohatr'izany dia rehefa hisakafo zareo dia nanodidina ny latabatra ary nifampiresaka izany fiainana izany dia tsy mba niainan'ny Jeff tany amin'ny tokantrano mihitsy satria izy mianakavy rehefa misakafo dia ny tele no miresaka fa izao misy lesona azo tsoahana ao anatin'izay tantara izay milaza ny statistika fa amin'izao vanim-potoana izao dia mandany andro be dia be eo analoana écran ny tsirairay avy ny tanora ny ankizy ary mankafy an'izany zavatra izany izao nefany nomena safidy isika mba hitondrantsika ny fiainantsika araka nefa ny anarantsika ihany koa tamin'ny lesona teo aloha dia nomen'Andriamanitra safidy isika mba hiainantsika sy hitondrantsika ny fiainantsika ka le lohateny terio dia hoe izay miditra ao dia mijanonao inona no ampidirinao ao fa izay miditra ao tsy inona dia mijanonao mifidiana ary hamahana ny sainao amin'ny zavatra mahasoa amin'ny zavatra hitondra voka-tsoa ho an'ny fiainanao dia tsaroa fa ny zavatra rehetra ataontsika ny zavatra rehetra jerentsika ny zavatra rehetra enoantsika ny zavatra rehetra lazaintsika dia tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva ninona izany ataonao dia hoeto izany
mba hanomezana voninahitra an'andriamanitra ka rehefa mijery fahita lavitra ianao na mijery video amy amin'ny reny teknôlôjia maro isan-karazany ireny a dia anontany io ny tenanao hoe manome voninahitra an'andriamanitra ve izao zavatra jereko izao ary mampitombo ny fahalalana ara-tsaina izay ananako ve izany zavatra izany. Midika izany zavatra izany fa mila miambina ny tsirairay avy ny amin'ny zavatra izay ampidirinao ny saina, tsisy afaka manery ianao ny amin'ny zavatra jerenao fa ianao ihany no manao safidy a ny amin'ny zavatra jerenao dia ilainao izany ny miambina mba ny mahasoa no hiditra any aminao satria izay miditra ao a dia mijanonao. Dia apetrao ny fanontanianao anatinao hoe mandany ny fotoanako ve? Mandany ny tanjako? Mandany ny momba rehetra ve? Mandany ny volako ve? Ny fijerena ny zavatra anankiray eo alohanao. Izao aloha tsy ny fahita lavitra akory ny ratsy na ireny zavatra mandeha ny amin'ny ainao manjery ireny a, fa ianao kosa no mila mahay mandanjalanja ny amin'izay zavatra mila ampidirinao ao anatin'ny sainao. Dia misy teny ity mahafinaritra hoe ny eritreritrao farany amin'ny alina sy ny eritreritrao voalohany rehefa maraina dia tokony ilay fatohan'ny fanantenanao dia ny fiainana mandrakizay. Mbola ho toizantsika amin'ny herinandro ny mombamomba n'izay lesona izay a, fa ny rariko dia hoe mba hahay andanjalanja ny tanora tsirairay avy ny amin'ny fotoana laniny a manoloana ny écran anankiray a, ny amin'ny mety ho vola laniny a na ny hery laniny a eo amin'ny fiatrehana fijerena an'ireny zavatra mandalo ireny. Dia mirarosoa indrindra ao anao mba hanao safidy tsara ka hiambina ny amin'izay rehetra ampidirinao anatin'ny sainao ary tadio a fa izay rehetra miditra ao a dia mijanonao. Mirarosoa anao ary. dia endrika miramirana hatrany hatrany a no anasana ny tanora indray a hiaraka amerina ny ten'andriamanitra amin'ity sabata tolakandro ity ao anatin'ny atsika isika ary mangatsika tokoa ny andro kanefa maniry izahay mba hanana hafanampo isika ny amin'ny fandiniana ny ten'andriamanitra. Ny lohahevitra fa 1:10 izay ny rahantsika nianatra dia mitondra lohateny hoe ny antsony Jesosy, ny antsony Jesosy. Andeha iarahantsika mijery indray a mamakafaka mandray lesona ho fampiarana izany lohateny izany, ny antsony Jesosy. Ao amin'ny Luka 4:12 hatramin'ny 7:10 no misy ny andiny fototra izay vakitsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia lasa nakany tendrombohitra Jesosy mba hivavaka ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy ary noho ny maraina ny andro dia nantsony anatona azy ny mpianany ka nifidianany 12 lahy izay nataony hoe apôstôly. Izay no andehan'ny fototra. Rehefa aveo dia valitsika hoe ina ilay antsony Jesosy. Fa ndeha sy tona lesona avy hatrany aloha isika. Tamin'izany andro izany dia lasa nakany atendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Tsy fantatry hoe any amin'ny toerana sy ny tanàna ny vohitra misy antsika mbola misy tendrombohitra ve? Raha ety tanàn-dehibe moa zany ianao mipetraka dia zara raha ahitana tendrombohitra ny tanàn-dehibe raha tsy hoe miataka kely nireny vohitra. Fa Jesosy dia manana fahazarana ny mivavaka any an-tendrombohitra. Tsy fantatry hoe firy amintsika zatovo zao nefa mba nanao an'izany fanandramana izany hoe andeha ho any an-tendrombohitra hivavaka. Fa tsy hoe andeha any an-tendrombohitra hitsangatsangana mandrakariva, izany matetika ny misy. Fa eto andeha ho any an-tendrombohitra Jesosy hivavaka ary alina ny andro. Andeha hoeritreretintsika hoe mety tsy manana tendrombohitra hivavahana isika fa ilay hoe alina. Ny alina dia izao tena mangina. Ianao irery any an-tendrombohitra mivavaka amin'ny alina. Ary rehefa nivavaka Jesosy dia mandra-paraina ny andro. Misy ry tanora namako vavaka ohatrany hoe tsy nety ny valy mihitsy. Fa izy io dia mivaly rehefa amin'ny alina ianao no mivavaka, amin'ny alina mangina.
ao anatin'ny alina mangitsokitsoka ny olona rehetra matory tsy misy mandrianao ianao a ren'andriamanitra tiako ny mba hanaovanao fanandramana raha tsy afaka mivavaka ny tendrombohatra ianao satria tsy misy afa-tsy ny zavaboary any denao sy andriamanitra andramo zay fa matetika ny vavaka atao mangina ny amin'ireny toeran'ireny dia tena mivaly raha tsy misy izay toeran'izay dia amin'ny alina ny olona rehetra matory ny olona rehetra mety hoe mbola mijery fahita lavitra sy ny sisa fa ianao a rehefa manomboka mangina ny tontolo dia mivavaka ianao tena miaino andriamanitra ny olonantsika tanora moa zany rehefa hoe mivavaka amin'iny alina iny dia matory restory za mba nieritreritra ny vavaka tamin'ny alina fa dia tsy haiko fa tsy vita akory ny amenina dia niesona natory zany matetika no mitrango amintsika zatovo fa jesosy rehefa mivavaka amin'ny alina dia misy antony zany hoe misy antom-bavaka aza mivavaka tsy misy antom-bavaka zany fa nivavaka misy antom-bavaka tena mahomby ary valian'andriamanitra noho izany rehefa mivavaka ianao amin'ny alina fanandramana zany izy dia aoka isy antom-bavaka mety ray mety roa mety telo mety antom-bavaka efatra dimy ireo antom-bavaka dimy ireo na ireo antom-bavaka efatra ireo raha hoentinao eo amin'andriamanitra amin'iny alina iny lazaiko amintsika fa tsy ho resy tory zany ianao ary tena afaka miresaka amin'andriamanitra andriamanitra ny voalohany dia zao no entiko ao aminao iny aloha dia efa lavabe ankoatran'izay andriamanitra ao dia mba tiako entina aminao koa ty faharoa ty tsy hitahitanao akory dia marena ny andro ary tsy natory ianao manasantsika zatovo a mba anao fanandramana ny amin'izany dia ny vavaka mangina amin'ny alina raha ohatra ka tsy afaka makany atendrombohatra fa mifarany izy tontsika lesona dia ty rehefa vitan' jesosy ilay vavaka mangina dia nifidy ny mpianatra izy lesonao faharoa zany dia zao rehefa tena mivavaka mangina ianao mivavaka manokana ianao a dia afaka manana safidy tsara ndraindray nge diso mandrakariva ny safiditsika fa raha tianina safidy tsara ianao ry tanora namako dia aza-dinoina fa re ny fivavahantsika amin'ny alina mangina dia atonga antsika anina safidy tsara dia ny farany a ny safidy mpianatra jesosy tao aorianany vavaka irariko mba horenao ny antsony jesosy tao aorianany vavaka nataony tamin'ny alina iny satria ny antso ny mpianatra izy ny olona rehetra izay nanaraka azy dia mpianany avokoa mpanaradia azy fa mifidy 12 tamin'ireo izy tadio fa efa nantsony ianao ny antso voalohany nataon'i jesosy taminao dia teo amin'ny resaka batisa raha efa vita batisa ianao dia tadio fa efa mpianatra ianao zay raha mbola tsy vita batisa ianao dia miantso anao jesosy mba ho atao batisa fa ny batisa anao nisan'ny antso ataon'andriamanitra ho amintsika ary zao taonantsika izao ny tsara indrindra mety indrindra anaovana batisa anao amaliana ny antson'andriamanitra amin'ny akapobeany ary dia toy izay raha miazakazaka kely ny tenako na mitina tamintsika ny lesona faraika ambin'ny folo dia miraroso indrindra ny tanora namana rehetra mba hanao fanandramana tsara ny amin'izany loha hevitra ny antson'i jesosy zany ary azoty vavaka anina safidy tsara ary ahatsapa fa olona no fidiana ary ahatsapa ihany koa fa afaka mbola fidian'andriamanitra na manao ahoana ianao na manao ahoana mandra-piresaka indray ary satria efa nahazo ny anjara ny akizy a sy ny tanora dia amin'izao fotoana izao indray dia omentsika ny anjarany a ny tanora zokiny a sy ny lehibe ka melohan'izany indrindra dia andeha raha ntsika miredona ny hira larana faharoa amin'ny valopolo amin'ny zato efa ivelomako hira larana faharoa amin'ny valopolo amin'ny zato Efa ivelomako toko Jesosy atopoko ny fitiavanao nefa tiako raha izao tontolo izao no andray ny fahasoavanao
jesosy ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotra tanameloka izao tontolo izao tsy lazako ny fitiavanao efa fantatrao ny alemeko sy ny edrananako jesosy ampidino hoe tony fanahinao ampahery ny olonao jesosy miarabantsika tsiraray avindray na tratra ity sabata masina nomen'andriamanitra antsika ity ary miarabantsika tanora zokiny tsiraray avy tonga amin'izao famerenana ny loha hevitra faraiky ambin'ny folo sady isika izao dia ilainy tondra ny lohateny manao hoe tsy ilaina intsony sa mbola manan-kery tsy ilaina intsony sa mbola manan-kery ny lesona ny rahantsika nianatra dia ny fototra tamin'ny hebreo toko 7 ka hatramin'ny toko 10 andiny ny 9 dia toko izay efa ny rahantsika nianatra ihany ny ampahantao anatin'ny tao kanefa dia misy hevitra mafonja tiana tsindriana sy averina andeha aloha samy amerina ny andininy anankiray izay ny safidriny mba ho atao tsy anjery hoe satria fotoana indrindra naovana an'izany izao zay eny ary rehefa nianatra isika dia hitantsika fa hoe efa lany andro ilay taloha ny hebreo toko 9 andiny 17 no indro fahatao ivony ity nasaina ny anarantsika atao amin'ny hebreo toko 7 ka hatramin'ny toko 10 andiny 17 ity raha vakitsika ny hebreo toko 9 andiny 17 dia izao no lazainy hoe amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany fa izay tratra ela sy miaantitra dia efa madiva ho levona raha ohatra hoe jerentsika amin'ny dika teny ombonana eto Madagasikara dia izao indray ny anambarany azy hoe ambarany hoe efa lany andro ilay taloha rehefa miteny izy hoe fanekena vaovao ary izay efa lany andro sy miaantitra dia madiva ho levona dia matetika ry tanora zokiny namana no lazaina fa hoe miresaka ny fanekena tao sinay amin'ny ankapobeny io andiny io ary ao anatin'izany resaka tany sinay izany ny resaka sabata ka ao amin'ny hebreo toko 7 hatramin'ny toko 10 andiny 17 misy fampitahana 17 dia ny anaky 17 amin'io dia mikasika ny fombafomba ara-pivavahana avokoa ary azo fitinina amin'ny sokajy anankitelo araka izay hitantsika atao anatin'ny lesona dia ny fisoronana ny resaka fitoerana masina ary ny fanaovana fanatitra dia ny rahantsika nianatra nefa rehefa nandinika tsara isika ary azontsika tsara izy ankehitriny fa hoe efa tanteraka ao amin'i Jesosy ny orafim-pivavahana manontolo ny fanekena tao sinay io ka nahatonga na hoe mahatonga mihitsy moa izany ny fombafomba mpivavahan'ny testamenta taloha ho lany andro dia izao mantsy raha ohatra ka akatsika ampahany ny hebreo toko 10 andiny 9 ka hatramin'ny 10 dia izao no lazainy hoe ny fanatitra latsa-drasa ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hodorana dia ireny aterina araka ny lalàna manaisitra ny voalohany izany hoe ny rafim-pivavahan'ny testamenta taloha izy mba ampitoerany ny faharoa dia tamin'ny nanaterana ny tenan'i Kristy indray mandeha ka io izany no fanovana lalàna ny tranga rehefa maty i Kristy izao mantsy ny fisoronana ny fitoerana masina ary ny fanaovana fanatitra tao amin'ny testamenta taloha ary anisan'izany ireo fombafomba izay mifandraika amin'ny hoe andro firavoravoana izay niankina tamin'ny fanaovana fanatitra sy ny fitoerana masina dia tsy natao aharitra fa tandindona ihany ireny ary aloky ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy hoy ny Kolosiana toko 2 andiny 17 dia efa nianarantsika ary fa efa naseho indray Kristy tamin'ny nanaterany ny tenany dia
tandindona ihany reny. Kristy indray no indro fa tonga mpisorona ary izy mihitsy koa ny fanatitra izy no mpisorona bentsika vaovao amin'ny fitoerana masina izay any an-danitra izay fitoerana masina naseho tetỳ an-tany ara-tandindona taloha ka amin'ny fotoana rehetra izy no mpisorona bentsika any an-danitra dia izay no afatra lehibe raisintsika voalohany ao amin'ny Hebreo 7 ka hatramin'ny 10 io fa hoe isika teo hoe misy fampitahana 7 ao dia ny 7 miresaka ny amin'ny rafi-pivavahan'ny testamenta taloha fa ny anankiray ihany no tsy milaza fanoherana fa fitovina tanteraka kosa ho an'ireo fanekena anankiroa dia izao no tokony ho tsahevitsika hoe te hampatsiahy sy hampafantatra antsika zanany aty amin'ny testamenta vaovao Andriamanitra fa tsy mbola niova tsy akory ny mahizy ny fanekena satria izy Andriamanitra aza dia tsy miova ny filazantsara mandrakizay izay efa nendoa tamin'ny filan-kevitry ny lanitra sy avy amin'Andriamanitra efa hatrany amin'ny fahagola araka ny efa hitantsika foana dia ilay efa nambarany tamin'ny Adama sy Eva tao aoriana halavony tao amin'ny filazantsara voalohany ka rehefa vitan'ny Kristy izany ny nanolotra ny tenany dia vita sony ny fanekena ary io sorona izay nataon'ny Kristy io teo amin'ny hazo fijaliana io dia tsy fanombohan'ny fanekem-pahasoavana tsy akory fa fanambarana azy ary faratampony ka izao no andeha tsaroantsika ary raisintsika isy vokany eo amin'ny fiainantsika hoe amin'ny fotoana izay hidiran'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray amin'ny fotoana izay hisian'ny fiovam-po eo amin'ny olona anankiray dia iny anehoany hoe Kristy mihitsy no hanovan'ny fiainana ho tonga vaovao ka ny antso aso ho anao izany dia andeha isika hitoetra ao amin'ny Kristy ampinoana hatrany andeha isika hitoetra mba ho tanteraka ao amin'ny Kristy hatrany ary arak'izay ny anarantsika dia hitozo amin'ny fivavahana sy ny fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra ary azoto hanompo atoky amin'ireo fitsapana mandra-pahatonga an'i Jesosy amin'ny fotoana hitondrany antsika amin'ny fiainana mandrakizay ka Kristy ilay ivon'ny fanekenany no raisintsika isan'andro mba hanavao ny fiainantsika ao amin'ny isan'andro mirary sabata feno fitahiana ho antsika tsirairay avy ary mirary ny fitombon'ny finoantsika amin'ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra hatrany hatrany samy ary tahian'Andriamanitra. fifaliana ho anay indray ny miaraka aminao anatin'izao famotinana ny lesony lehibe izao ny lesona faraka ambin'ny folo mitondra lohateny hoe ilay fitoerana masin'ny fanekena vaovao miarabanao izay miaraka aminay ao anatin'ity famitinana ity ndeha ary aloha hivavaka isika raha ny masina tsara izay ny an-danitra misaotranao be dehibe izay raha mbola manana izao fitahiana izao ahafahanay manasongadina reo hevi-dehibe ny lesona ny anaranay nandritra ny herinandro eo anay ny fananao masina mba hampahery anay afantaranay ny marina rehetra ary izany fananao masina izany ihany koa ampijoro anay amin'ny fanaovana ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Ilay fitoerana masina ny fanekena vaovao izay ny lohatenintsika ny andritra ny herinandro toko sy andinina tao tadiana dia ny Hebreo 7 andininy fa 5 Hebreo 7 ny andininy fa 5 ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba azahoan'izay voantsony teny fikasana dia ny lova mandrakizay Hebreo 7 andininy fa 10 izay ny toko sy andinina tao tadiana nandritra ny lesontsika ny bokyny Hebreo ny bokyny Exodosy aty amin'ny testamenta taloha ny tena nokirakiraintsika betsaka nandritra ny fianarantsika nandritra ny herinandro raha tadidinao fa ao anatin'izao famotinana izao dia ho zaraintsika telo ny lesona zany isy fizarana telo ny fizarana voalohany dia fanontaniana manao hoe nahoana no nasain'Andriamanitra nanao fitoerana masina ny zanak'Israely nahoana no nasain'Andriamanitra no fitoerana masina ny zanak'Israely ny fizarana faharoa fanontaniana faharoa dia hoe ina no ampianariny ny fitoerana masina amintsika
inona no ampianarina ary ny fanontaniana fahatelo farany dia zao hoe inona no ataon'ny Kristy any an-danitra ankehitriny ao amin'ilay fitoerana masina any an-danitra izany. Ny fizarana voalohany, nahoana no nasain'Andriamanitra nanao fitoerana masina ny zanak'Israely? Inona no antony? Hotsahivitsika ny teny voasoratra ao amin'ny Exodosy 5:20 dia ny 9:20. Exodosy 5:20 dia ny 9:20. Hoy ny teny Jehovah: ary asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia honina eo aminy aho. Ny hevi-dehibe ao anatin'izany rehefa malalatra izao, tamin'ny fanekena rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny olona, na tamin'ny fanekena taloha izany, na tamin'ny fanekena vaovao, dia naniry mandrakariva Andriamanitra ny hitady fifandraisana amin'ny olony. Tao amin'Andriamanitra mandrakariva ny fikasana hiazona ny fifandraisany amin'ny vahoakany. Koa nasaina no fitoerana masina ny Israelita mba hahafahany mifandray amin'izy ireo. Ina moa ny lesona hotsy ho antsika ao anatin'izany? Ny fitiavana ry havana dia mitaky fifandraisana, taky fifampikasoana hety zany. Izany ny fitiavana, mitaky fionana izany. Ka Andriamanitra dia antsika dia manatona antsika izy, mitady antsika izy, te hiaona amintsika izy. Antony ilana ny fitoerana masina zany tetỳ an-tany. Ka izay ilay Andriamanitra fitiavana mitady hifandray amintsika izay, inona kosa re no setriny ataontsika amin'izany ho azy? Andeha ihany koa isika hanatona an'Andriamanitra mba hisiny ny fifandraisantsika aminy. Ka ity fotsika ity mihitsy no andeha atao tempoly mba ho fitoeran'Andriamanitra, mba ho fonenan'Andriamanitra. Izay ny fizarana voalohany. Ny fizarana faharoa, inona no ampianary ny fitoerana masina ho antsika? Inona no hevitra izany? Raha nasain'Andriamanitra nanao fitoerana masina ny Israely fahiny, ny fomba izay notendren'Andriamanitra ry havana hanesorana ny fahotana sy ny heloky ny mpanota ao amin'ny testamenta taloha dia ny fitondrana fanatitra ho vonoina. Ary io fanatitra ho vonoina io dia biby io. Ny ten'Andriamanitra mantsy dia milaza mazava tsara fa tsy misy famonjena raha tsy misy raha alatsaka, satria ny tambon'ny fahotana dia fahafatesana, ka tokony ho faty ny mpanota ahafahana manatanteraka izay tenin'Andriamanitra izay. Kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony dia mitady ny hosolony izy. Dia nasaina nitondra biby izany Israely fahiny mba ho vonoina. Kanefa ny fahamarinana lehibe miaraka amin'izay dia zao: tsy mahavonjy ny mpanota akory ny raham-biby, fa le raham-biby tamin'izany fotoana izany dia tandindona mampiseho na rahan'i Kristy. Satria ny rahan'i Kristy irery ihany no ahafahana mamonjy ny olona. Aiza moa nisy biby afaka hamonjy olona? Jesosy Kristy irery ihany, ny raha izay nalatsany no nahafahany mamonjy ahy sy anao. Ka mampianatra antsika ny inona izany? Ilay fitoerana masina fahiny teto tany, mampianatra antsika ny sorona, ny fahafoizan-tenan'i Kristy mba ho famonjena antsika. Ny mahaliana dia ity: le biby novonoina tamin'izany dia misy mpitondra,
misy mpitondra azy, misy mpanolotra azy. Fa Kristy kosa dia nanolotra ny tenany izy. Izy zany sady mpanolotra n'le sorona no izy raha teo ny sorona. Fitiavana sy fahafoizan-tena manao zany ry havana. Andeha hoeketsika izany fitiavan'i Kristy zany. Ka hanolotra ny tenantsika koa isika mba ho azy ary mba hanompo azy ao anatin'izany ny fitorintsika ny filazaontsara. Ny fizarana fahatelo farany ny fanontaniana dia hoe inona moa zany no ataon'i Kristy any an-danitra ankehitriny. Ilay fitoerana masina teto tany izay notendren'Andriamanitra mba hionany amin'ny olona, nanaovana fanatitra biby. Rehefa vonoina ilay biby dia tsy mijanona treo akory ny fanompovavahana, fa mbola manao fisoronana amin'ilay raha fitoerana masina no mpisorona ho an'ny mpanota. Dia tahaka an'izany ihany koa, rehefa mitondra ny tenany ho vonoina teo amin'ny hazo fijaliana Kristy dia tsy tapitra treo akory ny asan'i Kristy. Any an-danitra izy ankehitriny. Dia izao no ambarany ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Hébreu 9 ny 9 sy ny 12. Hébreu 9 9 sy ny 12. Dia mazava tsara fa ilay mpisorona be atsika any an-danitra dia manao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra, fitoam-pivavahana fifonana. Misy olo atsika eo anatrehan'Andriamanitra ray zany raha i Jesosy Kristy any an-danitra io. Misy olo atsika. Izy no manatrika an'Andriamanitra. Rehefa mangataka fifonana, mangataka famelan-keloka, mitaraina eo amin'Andriamanitra dia Kristy no mijoro eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Zany nataon'i Kristy any an-danitra ankehitriny. Ary izay no mazava-dehibe ny hoe voalohany indrindra aloha dia izao. Aoka ho raisina ho mpamonjy ny tenanao manokana, aoka ho raisina ho mpamonjy ny tenanao manokana Jesosy. Amin'ny alalan'izay ihany no azahoanao famonjena. Ary faharoa manaraka an'izany dia ity, rehefa mivavaka isika, izay no hevitra ilay hoe mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anarany anie no ahafahantsika mangataka zavatra eo amin'iray. Noho izany dia manana fanantenana tsika rehefa malala amin'ny alalan'izany lesona sarobidy izany. Ny hamarana antsika azy dia izao: ny fombafomba mpisoronana natao tao amin'ilay fanekena taloha dia nosoloana vaovao. Tsy biby intsony ilay sorona natao, tsy mpisorona mpanota intsony no manatanteraka izany, ary tsy ao amin'ilay fitoerana masina eto an-tany intsony izany. Fa izao manana an'ilay Jesosy Kristy, ilay fanatitra tonga lafatra isika. Izy no misolo tenantsika eo anatrehany ray amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Ary izany no fototra iorenan'ny fanekena vaovao sy ireo teny fikasana mba hahafahantsika manana ny fiainana mandrakizay. Tompony ahitanao ny tompo hampahery antsika dia hivavaka isika. Raha ny masina tsara izay ny an-danitra misaotra anao be dehibe izahay noho ny teninao, ary misaotra noho ny amin'ilay Jesosy Kristy nanolotra ny tenany mba ho famonjena anay. Koa ankehitriny dia raisinay amin'ny finoana izany fanomezana sarobidy izany. Ankehitriny ihany koa andeha manolotra ny tenanay izahay Tompo, raisy ho anao. Ary omeo anay ny fananao masina hampahery anay mba ahafahanay manao ny sitraponao mandrakariva, veloma mandrakariva ao anatinay ny fanantenana ny amin'ilay fiaviany ilay mpisorona be tsy ho ela intsony eny amin'ny rahoany lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanangonana ny fanatitra isika ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana ny sekoly sabata izao. Manasanao izahay dia hitondra izany amin'ny finoana eo amin'Andriamanitra isika, ary miaraka amin'izany ihany koa dia ento mba ho atolotrao ny tenanao.
misaotra an'andriamanitra be dehibe isika noho ny fitahina antsika tamin'ny alala ny fanatitra izay naverintsika ho azy dia hivavaka ho amin'izany fanatitra ny sekoly sabata izany isika. Reny masina ao misaotra anao izay noho ny fitahiana sarobidy izay nomenao anay. Mety tsy ho takatry ny sainay izy ireny fa ao anatin'izany ilay Jesosy Kristy. Misaotra anao izay no ny vola makarena ihany koa. Dia hiara-hiasa aminao izay tompoko dia manolotra ny ety aminay mba ho averina eo aminao, ho fampandrosoana ny asanao. Ampitoy mandraikariva ao anatinay ihany koa ny fitiavana manome amin'ny fampandrosoana ny asanao ary fitiavana manome ihany koa ho an'ny fanampiana ny mpiara-belona aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia izay no fotoana ny sekoly sabata ny arahantsika teto tamin'ny ity androany ity. Makasitraka anao be dehibe natoka niaraka taminay teto na miaino na mijery izao fandarana izay ianao. Samy ho tain'Andriamanitra. Veloma tompoko. Ampifaliana mandrakariva indray no fampiarabana amintsika ry mpiray fanantenana malala any atokantrano any amin'izao sabata maraina izao. Mbola ao anatin'ilay acronyme celebrations isika izay ampatsehivona etona fa fanalavana ireo lalàna 12 moa izy zany araka nanampiana anazy izay mifototra ny amfana manana fahasalamana. Ny androany isika dia mijery ilay zana-doha hevitra izay mitondra lohateny hoe optimisme na le hoe fomba fijery miabo ary fizarana farany no jerentsika. Ampatsehivina mandrakariva fa ny lalàna 5 ny fahasalamana dia ao anatin'ilay atao hoe fanavozana ara-pahasalamana ary io zany tena aingana sy maika indrindra ilaina ho aparitaka sy iainantsika afahantsika manana fahasalamana ary indrindra ny fahazavan-tsaina ahafahana manavaka ny tsara sy ny ratsy ary matakatra indrindra ny zavatra ara-panahy ary ahafahana miomana amin'ilay fiatrehana ny fiavian'i Jesosy be voninahitra tsy ho ela. Ankehitriny dia toizantsika raha zany ny famoabasana amin'ny famaranana izao ny makasika n'ilay optimisme na ilay fomba fijery miabo araka ny noresana teo aloha. Izao sika dia hijery fanadihadiana anankiray nataona dokotera anankiray izay mitondra ny anarana hoe David Macleland. Inona moa ilay fanadihadiana izay nataony? Tsy inona fa tokona mpianatra vitsivitsy dia nanehoany ty sary ity. Dia tsy inona moa hitantsika eo amin'ny écran fa mpivady anankiroa izay mipetraka eo amoron-drenirano eo ambonina W. Dia nangatana tamin'reto mpianatra vitsivitsy reto hanoratra tantara makasika ny io sary io. Izany natao mba ahatakarana ny fahatsapana sy ny fomba fijery ny mpianatra tsirairay. Nataony dokotera raha zany fanadihadiana, nanaona ny fanoratana ny mpianatra rehetra, nangonina ny taratasy izay nanoratana izy ireo ny tantara ary izao ny vokatry ny fanadihadiana izay hita tamin'reto mpianatra reto. Izay nanana fijery tamin'ny lafiny tsara dia nahita ny sarin'reto mpivady sy nahitana toetra tahaka izao zany izay nanoratra fomba fijery tsara zany tamin'ny lafiny tsara ny sarin'reto mpivady reto. Hita fa reto gropy antokona mpianatra reto dia manana fahatsapana ho sambatra mandrakariva sy falifaly eo amin'ny fiainany. Hita koa izy ireo fa olona mahatoky eo amin'ny fisakaizana, olona tia manampy ny hafa, olona tia manaja ny hafa ary mizara fitiavana mafana. Ary zavatra mahafarina dia tahaka izao, hita fa nanana tahambony izy ireo amin'ny sela fiarovana ary fantatra vokatr'izany fa mahalana dia mahalana izy ireo narary tamin'ny taona lasa. Hitantsika amin'izany zany fa misy tombony lehibe ny fananana fomba fijery miabo eo amin'ny fahasalamana indrindra fa raha mahakasika ny hery fiarovana. Ahoana kosa ny amin'ireo sokajy anankiray mpianatra zany dia izy ireo zany dia hita tamin'ilay tantara izay nosoratany fa manana fijery lafiny ratsy izy tamin'ny sary reto mpivady reto. Dia izao ny hita tamin'izy ireo amin'ny toetoetra. Hita fa manana fironana ho amin'ny fanodikodinana sain'olona ireto antokona mpianatra ireto. Hita ihany koa izany fa mamitapitaka sy tsy dia maharitra loatra amin'ny fisakaizana
ary raha ny hery fiarovana no jerena dia somary nanata ambany ny sela fiarovana izy ireo ary raha fanadidinina tao dia hita fa natetika izy ireo dia narary tamin'ny taona lasa noabolana toka fito amby folo ny 2020 dia manamarina izany fanadidina zany hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanakivy dia mahamaina ny taolana ary manamarina tokoa zany ten'Andriamanitra zany fanadidina izay nataony ty dokotera ity fa raha manana fijery miabo mandrakariva isika mahasalama amin'ny vatantsika izany hitantsika tamin'ny teo fa miakatra ny tany sela fiarovana zany ho an'ireo le sokajina mpianatra izay manana fijery ratsy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra zany dia somary faharofy mandrakariva izy ireo. Nisy fanadihadiana anankiray koa nataony université Harvard University zany tamina tokona mpianatra ihany koa dia izy ity zany nanombanana ny toetoetry ny tsiray avy avokoa tao anatin'ny io testa io zany fanombanana io zany dia notombanana ny faharipo sy ny fanajana ny hafa ny fahaizana mitoky ary ny tombambidin'ny tena zay zany testa ary taorinan'izay zany dia nisy ihany koa fangalana raha mitovitovy amin'le testa izay natao teo aloha zany rehefa nijerena ary nitiliana ny raha ndreto mpianatra reto ihany koa dia nampifandraisana mandritry ny efatrora tamin'ny selany omamiadana ireo selam-piady tao anatin'ny raha ndreto mpianatra ireto dia inona ny vokany ny selam-piadin'ireo mpianatra nanana fijery tsara ny zavatra rehetra ihany koa tahaka an'le teo aloha dia afaka namono betsaka tamin'ireo selany omamiadana raha oharina amin'reto atoko hafa sokajy anankiray zany dia an'ireo atokona mpianatra izay manjoretra lava indray kosa dia kely ny fahafahan'ireo selam-piady mba hamono ireo selany omamiadana hitantsika zany fa mitombana ihany koa mitahaka n'ilay fanadihadiana nataony docteur Macleland nataony Harvard University fa matanjaka ny sela ny hery fiarovana hiady amin'ny aretina na amin'ny omamiadana izany raha oharina amin'ireo izay olona na mpianatra izay manana fijery ratsy mandrakariva amin'ny fiainana na manjoretra mandrakariva. Ny olona miome mandrakariva sy mijery amin'ny lafiny zavatra tsara rehetra zany arak'izay dia manana hery fiarovana matanjaka koa ary ilayntsika izany indrindra amin'izao vaninandro izay mampianaka ny aretina mandringana izao. Andriamanitra moa dia mahafantatra fa raha teo salama isika dia mila esorina ao amin'ny saintsika ny fisainana ratsy manimba rehetra. Ny ohabolana toko 17 hatramin'ny 15 dia manamafy sy manamarina izany hoe amin'ny anaran'i Jesosy aza manao anao ho endry matahoran'i Jehova ka mifadiany ratsy dia ho famelombelomana ny nofinao zany sy ho famandonao ny taolanao. Talohan'ireo fikaroana hita manam-pahaizana ny baiboly hitantsika fa efa mampianatra antsika ny alana amin'ireo fisainana ratsy manimba sy manamaina ny taolana izay tahaka tsy fahasalamana izany ka andeha aralaohery andeha isika hivelona re amin'ny fiainana ara-pahasalamana raha nisan'izany ny fijerena amin'ny lafiny tsara ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana sy amin'ireo olona izay manodidina antsika. Ny tompany anohana sy ampahery antsika amin'izany ezaka izay ataontsika izany anantsika fahasalamana. Amen.
mifola de hiditra. Misaorany Jehova ry fanago ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anaran'ny masina. Misaorany Jehova ry fanago ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Dia rainay tokoa ianao ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, atolotra ho anao mandrakizay ny voninahitra ary maniry izay ankehitriny satria atolotra ho anao mba ho raisinao hanitra manimpofina eo amin'ny seza fiandriananao ane izao fanimpom-pivavahana iarahanay manao izao. Faniriana ihany koa raha ho feno ny fanamasinana avy aminao izay tsirairay avy dia mba ho masina tahaka anao, ka ny fotoana rehetra dia ho entiky ny voninahitrao ary izay tsirairay avy kosa haharay ny fitahiana efa nomaninao. Misaotra indrindra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Arahaba ry ilaino asoavina ny tompo ombanao. Izany teny feno firaritso zany no entina miarahaba antsika rehetra amin'izao andro ny sabata maraina izao. Sabata natokana manokana fanao isaky ny sabata faharoa amin'ny volana Jona, natokana ho an'ny vehivavy adventista maneran-tany. Noho izany dia faly miarahaba antsika rehetra amin'izao fotoana manokana natokana ho an'ny vehivavy izao. Engany ity sabata iarahantsika rehetra eto ity mba ho sabata feno fifaliana, ho sabata feno fitahiana ho antsika rehetra, tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny isam-batan'olona, koa dia mirary ny fitahian'ny tompo ho amintsika rehetra. Ho fanoizantsika ny fotoana ary dia andao ho ataontsika ny hira fa 5:30, hira fa 5:30 o hirako tokoa izao ray. Hirako tokoa ilay fity mahery, fa fity avana mamerina ny very. O hira, ty foko hira, fa tena ty ilay mpamonjina. Iraolay fahefana be manova ny mpanota, na dia malemy azare handresy izao ny ota. O hira, ry foko hira, fa tena ty ilay mpamonjina. Iraolay fomangoraka rasendrana tomany, manarina rapotraka noho ny onjantany. O hira, ry foko hira, fa tena ty
mina miaisi mitandro naitana misankamina nalinanandro ohira hira rifokoira fatena ty ilay mpamonjina iraiko famaharitra ny fitiavanao mitaona hoanandanitra onina mandrakiza ohira hira rifoko ira fatena ty ilay mpamonjina iaraka maky ny ten'Andriamanitra isika izany dia hitantsika eo amin'ny Isaia 7:5 ny andininy voalohany ka tapany voalohany ary tohizana ao amin'ny Jona 4 ny andininy 2:7 Isaia 7:5 ny andininy voalohany ka ny tapany ambony indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ho tohizantsika eo amin'ny Jona 4 ny andininy 2:7 Jona 4:2 manao hoe ka nanao tamin-dra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy koa no mpamonjy izao tontolo izao iaraka andohalika ivavaka isika Andriamanitra raha nay masina tsara indrindra izay ny an-danitra ho amasinina ny eny ianaranao ho tonga ny eny fanjakanao ho ataony ny sitraponao ety an-tany ho takany eny an-danitra misaotra anao izay noho izao fotoana mety izay mbola omenao anay izao kehitriny Andriamanitra dia mangataka aminao izay amindra fo aminay amela ny elokay anadio anay ho afa-keloko ianao ary amafanay ho afa-pahotana mitondra mbavaka izao fotoana izao izahay dia ny fotoana izay tohizana amin'ny toriteny tompo malalo ianao no anokatra amin'ny fonay ianao no anome anay ny teny sahazanay amin'ity sabata ity ta io manokana ny mitondra ny teninao ianao ny fanahy masonao anie no ampiteny azy mangataka manokana izay ho an'ity tanindrazana ity ianao anie no omba sy hita ireo marary Andriamanitra sy trano manokana ary ireo azy pahoriana dia ianao ny fampionoana lehibe tompo malalo mangataka koa izahay mba hidiranao antsehatra amin'ny fiainany vehivavy tsirairay avy fa amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany misaotra raha eo amen tonga eto amin'ny fanompoam-pivavahana ny fanahitra indray isika ankehitriny alohan'ny anaovantsika ny fanentanana manokana izay natokana ho antsika dia manasa antsika rehetra hanomana ny fanatitra izay efa natokantsika ho an'i Jehova. Ny teny izay hoentina amintsika androany dia ny tantara izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly 5. Hitantsika ao ny tantaran'ny Ananiasy sy i Safira ary
hitantsika ilay tantara fa mety ho sarotra amintsika ny ametraka an'Andriamanitra lohalaharana eo amin'ny fiainantsika raha sendratra angan-javatra tahaka azy ireo isika. Inona no azontsika ianarana nefany avy amin'ny tantarany Ananiasy sy Safira izay nandantsy ametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana teo amin'ny fiainan'izy ireo. Tena nisy faniriana marina ametraka an'Andriamanitra teo amin'ny laharana voalohany tao anatin'izy ireo tao amin'izy mivady ireto. Nino an Jesosy izy ary tena vita batisa amin'ny fanahy masina ihany koa angamba saingy toa sarotra tamin'izy mivady ny azona ny fampanantenana nataony tamin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia nilaza ny anome manontolo ny vola vidin'ny tany izy ireo, fanomezana feno fahafoizan-tena izany mihoatra lavitra noho izay nangatahan'Andriamanitra. Talohan'ny famarotana an'ilay tany dia mety ho tena faly tokoa izy mivady tamin'ny fanomezana tokony nataony, fa hanome mety angamba vokatry ny zavatra izay hitany nataony hafa dia hoe zahay koa hanatanteraka an'izay zavatra izay. Kanefa rehefa tonga ny fotoana izay teo am-pelatanan'izy ireo ny vola dia nitranga ny olana, nahazo toerana ny tsy fahalalana onony ary nanomboka naka sary an-tsaina izy mivady hoe inona ireny mety azo atao hovidiana amin'ny alalan'ity vola izay eto am-pelatanantsika ity dia niteraka tetika ilay tsy fahalalana onony ary nitarika ho amin'ny fahafatesana izany tetika ratsy izany. Niara-nanaiky izy ireo ny ilaza teo anatrehany fiangonana fa tsy naharay afa-tsy ampahany amin'ilay vola izay vidina tany, ary tamin'ny fiafaran'ny tontolo andro dia loza no nitranga satria maty izy mivady tamin'izay fotoana izay ary tena levona. Nahoana ary no dia tena hoe mafy tahaka izay ny vokatry ity famaizana nampiarina tamin'izy mivady ity tamin'io fotoana io? Mety ho antony ampy ve ny antony hoe resaka vola no nahatonga ny fahafatesan'izy mivady? Tena entitr'Andriamanitra ry namako rehefa momba ny fahatokiana sy ny fahitsiana. Tena mitombina tokoa izany amin'ny fametrahantsika ny ampahafolony sy ny fanatitra amin'izao fotoana izao iainantsika izao. Tahaka ny nampitombona izany koa tamin'ny resaka vola vidin'ny tany dia mbola mitombona izany amin'izao iainantsika izao. Tsy nanery na iza hanao fanatitra vola be isam-bola n'Andriamanitra, saingy vatany vao mampanantena an'Andriamanitra kosa isika dia mazava ho azy fa tian'Andriamanitra isika raha miazona izany fampanantenana nataony tamintsika izany. Ahoana ary ny ahafahantsika manatanteraka izany dia izao atsaharo hatreo ny mamitaka ny tenantsika sy mamitaka an'Andriamanitra. Afaka ny mahatoky amin'ny mpanantenana izay nataontsika isika amin'ny fotoana rehetra na dia amin'izao fotoana ankehitriny izao azy. Tsy nanao an'Andriamanitra ho lohalaharana i Ananiasy Safira. Tena ratsy indrindra ny vokatra nateraka izany teo amin'izy mivady. Ny fitiavan'Andriamanitra no manosika antsika hanao laharam-pahamehana ary hanao vaindondra raha ny fitiavana an'Andriamanitra. Ka izao manasa anao raha nisy voady nataonao teo anatrehan'Andriamanitra dia tanterao izany. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Raha tsara indrindra izay any an-danitro, manome voninahitra anao izay amin'ity maraina ity amin'ny alalan'ireo mpahafolony sy fanatitra ireto. Mangataka ny faherezana avy aminao izahay mba hahafahanay mametraka anao eo amin'ny laharana voalohany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ho fanangonantsika ny fanatitra dia andeha hihaino feon-java-maneno isika.
amen. manahoana daholo indray nareo rakizy na dia fotoana natokana ho an'ny vehivavy azy androany a dia manana anjara foana ianareo ankizy satria ianareo koa dia tena tiany Jesosy. Mialohan'ny anamboantsika ny anjarantsika sy ny toriteny izay natokana ho antsika dia andeha anao an'ilay hira mahazatra isika oramamy. Ivavaka ary sika. Andriamanitro, misaotra anao indrindra izahay noho izao ora mamy izay omenao anay handraisanay ny teninao izao. Mangataka izahay mba diovinao ny fonay sy ny sainay mba hitoeran'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hono arakizy, mety misy zavatra ve atsiarovanareo zavatra anankiray? Ohatra hoe misy sary na misy fihetsika dia mahatsiaro nareo hoe tena atsiarovako an'izao izay. Mety misy eo? Eny ary amin'ity anio ity dia misy foana misy toe-javatra izay atsiarovantsika ilay zoko malalantsika. Andenge andray lesona isika amin'ny alalan'ny tantara anankiray. Ity tantara ity dia mentsika lohateny hoe ilay tanana manampy. I Solo sy Eraka izy dia mpirahalahy tena mifankatia mihitsy izy, tsy mifankafoy. Any ambanivohitra ny toerana misy an'zareo dia izao indray andro dada sy neny dia niresaka ny amin'ny fomba hanohizana ny fianarana. Dia nalahelo izy mirahalahy Raka izy satria kay tsy afaka hanampy intsony dada sy neny amin'ny fanohizana ny fianarana. Dia mifampiresaka izy mirahalahy. Dia ahoana izany? Hiasa amin'izay izany ve tsika? Hoy izy ny anankiray, sao sady ve tsika dia miasa? Ka ninona fotsiny eto an-trano eto ary? Dia hipetraka fotsiny ato. Mahita hevitra foana tsika ry ery hoy Solo. Izao ny ataontsika tsy maintsy mifanampy tsika amin'ny rahalahy. Sady Jesosy ange efa nilaza fa hanampy antsika foana ary efa nampianarina izany isika. Dia izao hiasa tsika fa izao mety tsy afaka hiaraka fa ny ray mandeha mianatra dia ny ray miasa. Dia ahoana izany? Iza aloha ny andeha? Hoy ery. Zaho Solo ka, zaho hijanona. Vely mijanona. Ie dia zaho izany mandeha. Hoy ery. Ie, se aloha mandeha dia mandritra n'izay fotoan'izay izay mijanona eto dia miasa mafy. Izany hoe zaho izany hiasa mafy dia izaho manohana an'se any amin'ny fianaran'se. Raikitra izany ary. Dia lasa hery nandeha nanohy fianarana tany an-toerana lavitra.
ary fianarana ambony zany a ny momba ny zavakanto a sy ny osodoko a no tia ny herindrindra dia ino ny anarany. Telo taona be izao ny anarana an'izany a ary tsy afaka nody mihitsy izy nandritra izay fotoana izay solo niasa mafy a nandefa vola ho an'ny hery. Rehefa vita ary ny fianarany hery rakizy dia niomana ody amin'izay izy. Rehefa namboatra ny entana izy dia tsaroany hoe ay tokony hamme fanomezana ho an'ny zoky aho satria izy ny natoy izao aho. Noho ny fanampiany a dia lasa tafita amin'ny fianarana inona re fanomezana omeko azy hitako ny hevitra ho izy. Lasa izy nanao sary hosodoko tsara tarehibe dia ny sary ny tanany zoky a no namboariny dia nasiany soratra hoe ilay tanana nanampy ahy. Tsara zany a, natao tableau dia nataony tao anaty finosana tsara tarehy a dia netiny nody. Rehefa nifankahita izy mirahalahy dia nifamehana faly be mihitsy tamin'ny ranomaso mihitsy ny fankahitana. Faly ahozy izy hery fa nahavita fianarana, faly koa ahozy izy solo fa tafity se. Dia izao tia misy fanomezana meko an'se solo tsara izy ty dia nisokafana tena tsara tokoa ay lay tanan'ny solo izay nanampy azy no nataony. Tsara izy ty zandry mandeha amin'izay zoky izao anjaranao amin'izay izao mianatra tsy ry hery tsy afaka ny andeha intsony ka zay nge ny fanarahantsika tsy ry hery jereo nge ny tanako rotodrotiky ny asa. Tsy vitanao izay ny aretako ary izay vitan'izao tanana izao tsy vitanao intsony satria potika loatra ary ny tanako hery tsy havita hianatra sy hanoratra intsony ao anatin'ny fotoana lava na alahelo mafy hery. Ny nataony dia nahantony tsara tamin'ny rindrina ilay sary dia isaky ny mahita an'ilay sary izy dia mahatsiaro mandrakariva ilay tanany zoky izay nanampy azy. Tsika koa rakizy dia manana tanana mpanampy tsara indrindra. Zokintsika, zoky be fity, izy ary ny anarany eo. Izay indrindra Jesosy ilay zokintsika be fity no anarany. Izy ilay tanana manampy antsika, ilay tanana izay rotika tamin'ny nampijaliana azy, ny fantsihana tamin'ny nampijaliana azy ary maty mihitsy ary izy noho ny fitiavana antsika ary fanontaniana petraka amintsika ary. Rehefa maheno ny anarany ianao na hoe mamaky ny teniny ianao dia mba mahatsiaro azy ve? Inona ny zavatra atsiarovanao an'ilay zoky be fity? Fa izao mantsy ny nataon'ny tenin'Andriamanitra araka ilay vakintsika tamin'ny voalohany hoe ao amin'ny Isaia 7:50 tapany voalohany ihany dia hoe indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy. Ny tanan'i Jehova tokoa dia tsy mahafohy. Tanan'i Jesosy dia efa natolony ho antsika foana rakizy mba hanavitra antsika. Aoka tsy ho adinitsika na oviana na oviana ilay tanana manampy antsika. Fa raha tsy izy dia tsisy azo novonjena isika tsirairay avy. Atsangano ary ny tanana izay mahatsiaro mandrakariva ny tanana manampy n'ilay zokintsika ataovy ambony be hoe mahafinaritra be izany. Dia vonona ianao hanolotra ny tenanao an'i Jesosy. Andao aritsika hiara hivavaka. Andriamanitra misaotra anao izahay no ilay tanana manampy an'i Jesosy Kristy izay rotika sy potika noho ny aminay noho ny fitiavana ny tsirairay avy. Mankasitraka indrindra Andriamanitra, mankasitraka Jesosy malalo. Ampio izahay mba tsy hanadino izany velively. Amin'ity anio ity ary dia atolotra ianao ny tenanay mba hanao sitraponao, hanao izay tsara indrindra ho anao dia mba hiaraka hifampitantana amin'ilay tanan'i Jesosy tsara fanahy ny tananay rehefa tonga ny an-danitra izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay vavaka. Amen.
fifaliana no iarabanantsika tsirairay avy na tratra ity sabata masina, sabata manokana ary sabata inona fa efa nanomanan'Andriamanitra fitahiana ho antsika tsirairay avy tsy hakanavaka ity. Ny rariana dia hoe samy ahatsapa ny tombam-bidy izay nomen'Andriamanitra antsika isika tsirairay avy ka hanaiky azy ary hoentintsika izany izorana ho amin'ny mandrakizay. Andeha hiaraka hivavaka isika mba hahafahantsika miroso ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay, atolotra ianao hatrany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Omeo ny fanahinao masina hatrany izay hitarika anay ary mitenena aminay fa miaino anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Amin'ity fotoana manokana, sabata manokana androany ity, ny lohahevitra izay hojerentsika dia manao hoe indro ny mpamonjy izao tontolo izao. Indro ny mpamonjy izao tontolo izao. Moa ve tsy izany mihitsy tokoa izao no ilaintsika amin'izao fotoana izao, eny ity tontolo misy antsika manontolo ity satria anaty fotoan-tsarotra sarotra mihitsy ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny. Indro ny mpamonjy izao tontolo izao. Andeha isika hijery tantara ao amin'ny soratra masina izay miresaka amintsika mahakasika an'ity mpamonjy an'izao tontolo izao ity. Andeha hiaraka handray ny tenin'Andriamanitra isika ary anokatra izany ao amin'ny filazantsara ny Jona. Ny Jona toko 4 no andeha raha antsika mamaky ka ny 9:20 ka hatramin'ny 30 ary ny 9:7 ka hatramin'ny 12:20. Jona toko 4 9:20 ka hatramin'ny 30, ny 9:7 ka hatramin'ny 12:20. Rehefa niarana hita isika dia hiaraka maky vakitsika amin'ny anaran'i Kristy. Dia nandao ny sinindra vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izaho roa lehilahy roa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao angany Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe hano rabio. 7:30. Ary maro ny Samaritana avy ao amin'izany tanàna izany no nino an Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanantona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa ny nino noho ny teniny ka nanao tamin-dra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay ny mandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Rehefa namaky an'ilay tantara isika dia nahita fa nanantona n'izany olona nanantona an Jesosy. Ary tamin'ilay andininy farany arahantsika namaly dia niarana naiky ny olona fa fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Misy tantara hafa ihany koa ato amin'ny soratra masina izay miresaka mahakasika an'ity mpamonjy izao tontolo izao ity. Ohatra izany izao hoe ao amin'ity filazantsara ny Jona ity ihany fa ny toko 1 dia miresaka fa i Andrea, mpianatra anankiray, rehefa nahita an Jesosy dia nitondra ny Simona ralahany hoe aminy. Dia tantanainao ihany koa fa i Filipo ihany koa mpianatra anankiray dia nifanena tamin'i Kristy dia nitondra tsy tampisalasalaana anatana ela namany ihany koa ho eo amin'i Jesosy. Ary izay vao ny rahantsika namaky izay moa akoatra ireo hafa izay tantarainao amin'ny Baiboly, ity vehivavy ity dia ny fiarahamonina manontolo izay nisy azy mihitsy no nentiny teo amin'i Jesosy rehefa niona tamin'ny mpamonjy izy. Fa iza tsara hoe ilay mpamonjy rehefa nitaomina ny olona dia nivoaka nakeo amin'iza nakeo amin'i Jesosy. Kristy ny mpamonjy an'izao tontolo izao. Ary Kristy no nifanena tamin'ny Andrea, tamin'ny Filipo, tamin'ity vehivavy ity ka nahatonga azy ireo nitondra ny hafa ho eo aminy. Ity vehivavy ity moa fantaritsika tsara fa vehivavy tsy nahita fianarana akorany, vehivavy niaina tanaty fahotana ary atsika tsara ny momba azy fa zao hoe vao naharay ny fahamarinana izy dia inona nataony? Niazakazaka nanantona ny olona rehetra izay fantany ary nitondra ny reny ho eo amin'ny mpamonjy dia Kristy. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa inona ary izany ny hitan'ny olona teny aminy? Sa ve hoe inona loatra ny tsy teny aminy tsony tamin'izay efa nananany taloha ka nahatonga ny olona ho babo dia nanaiky ny fitaomany ho any amin'ny Kristy? Ary inona no tsapan'ny olona matoa nanaraka azy daholo ny olona? Ny zavatra hita aloha
na ho an'ny andrea na ho an'ny filipo na ho an'ity vehivavy ity rehefa nyfanena tamin'ny mpamonjy izy ireo ka nytaona ny hafa dia voataonany teo amin'ny mpamonjy ihany koa ireo izay ny taony raha antsika amin'izao fotoana izao mety hoe mila fahitana hafa aloha ny olona dia atao hoe mety misy olona anankiray ve miloloha vary ray gony dia milaza amin'ny hafa hoe andao arifa tany any nahazo an'ity dia izay no ataona ny hafa sa ve olona anankiray mitondra vola be dehibe hita taona eny amin'ny vatana eny mihitsy dia ataona ny hafa hoe ary ngamba misy rafopotsiny inona ary ny teo amin'ity vehivavy ity sa inona ny teo taloha ka tsy teo intsony ka nahatonga ny olona ho babo nanaraka azy ho any amin'ny Kristy. Tantaran'ity vehivavy ity dia haitsika tsara arak'izay ndresahana izay izy ilay vehivavy teo am-patsakana ary izy ilay nanatona dia nahita lehilahy anankiray izay tsapany fa toa lehilahy hafa mihitsy ny andro nanantonany azy iny koa dia toa tsapany fa andro hafa tsy tahaka ny isan'andro mihitsy ary atsika tsara fa io lehilahy io no nitondra fiovana teo amin'ny fiainany. Io lehilahy io dia Jesosy izay mpamonjy azy nanova ny fiainany ary ny andro iny no nanova ny fiainan'ilay vehivavy. Ilay vehivavy izay tsy saniseho vahoaka hatramin'izay, vehivavy izay voalaza ao amin'ny soratra masina fa paka vadin'olona, tsy sany fanena tamin'ny vehivavy hafa amin'ny atoandro fo samy voaka kanefa rehefa ny fanena tamin'ny Kristy dia niova. Lasa tsy nirara intsony izany momba azy izany fa izy mihitsy indray nandeha niazakazaka namonjy ny fanena tamin'ny olona ka niteny tamin'ny olona fa ao ny mpamonjy. Ny azo raisina izany rehefa malala dia hoe rehefa mifanena amin'ny mpamonjy isika dia miova ny fiainantsika. Rehefa mifanena amin'ny Kristy dia afaka miova mihitsy ny toe-javatra. Samy malala ny fiainan'ity vehivavy ity ny olona teo an-tanàna fa nahita sy nahatsapa fa niova izy dia nanaraka azy rehefa nitaominy. Ka ho ahy sy ho anao ihany koa izany dia afaka manova ny fiainantsika Kristy. Afaka manova ny toe-javatra eo amin'ny fiainantsika ihany koa ny mpamonjy raha toa ka aikaintsika izany. Ka hono aho, inona ny zavatra mangidy eo amin'ny fiainanao ankehitriny? Misy banga ve tsapanao? Sa misy tianao esorina fa efa hitanao fa tsy mety, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Mifanenahy amin'ny Kristy dia ovany ny fiainanao fa afaka manova ny toe-javatra, afaka manova ny fiainantsika Kristy. Rehefa nijerentsika ny tantaran'ilay vehivavy ao amin'ny 19:20 ilay nivakiantsika iny dia hoy izy hoe tena andao ny sininy raha vehivavy. Azontsika atao ihany koa ny mandao an'izay manahirana antsika tahaka ny an'ity vehivavy ity. Io siny io ny andeha entiny anisaka tandro amin'ny fotoana tsy tiany ionana amin'ny olona, navelany teo ary lasa izy nilazany amin'ny Kristy tamin'ny mpiara-monina aminy. Sasenao ihany koa raha tiantsika dia afaka mamela n'izay momba antsika eo amin'ny Kristy koa isika dia izy kosa hanova ny fiainantsika. Sasenao ihany koa rehefa mahatsapa ny fiovana izay nataon'i Kristy eo amin'ny fiainantsika dia afaka mitondra ny hafa ho eo aminy dia hiaraka hiaina fiainana tsara kokoa miova noho ny tamin'ny lasa isika satria avelantsika eo amin'ny Kristy ny fiainana lasa izay manahirana dia hovainy fiainana vaovao. Ka miantso asa ianao mihitsy amin'ity androany ity andeha mba hizara amin'ny hafa ihany koa ny fahatsarany Kristy, ny fiovana nentin'i Kristy teo amin'ny fiainantsika satria izy ny mpamonjy dia mpamonjy an'izao tontolo izao ary zasenao afaka soma tsara hitondra ny hafa eo aminy mba hanam-piovana daholo ny fiainantsika rehetra. Dia izao tsy voatery hoe tonga lafatra zasenao vao afaka anao izany. Io vehivavy Samaritana io ane tsy nahay, tsy nanana laza tsara, tsy mila hoe fari-pahaizana ambony fa ny any fahalalana ilayntsika dia ny fahalalana fa tia Kristy dia hizarana izany amin'ny hafa no tanjoko dia izay ny takiana ary ankoatr'izay ane dia tsy voatery mandeha lavitra ny manodidina ihany no ilazana sy izarana hanehoana ny fiovana izay nataon'i Kristy teo amin'ny fiainana dia hahatonga ny hafa ho eo amin'ny Kristy ihany koa izany. Ka ny tena zava-dehibe izany ry havana dia zasenao indrindra isika vehivavy afaka hitondra fiovana amin'izao fiainana izao ary ny zava-dehibe tokony ho tsapantsika dia hoe mahazo famonjena koa ane isika rehefa mizara an'izany amin'ireo hafa izay hitondrantsika hizarantsika ny amin'ny Kristy ka andeha ary hizara ny fahatsarany Kristy amin'ny manodidina antsika isika. Andeha isika hanatona ny Kristy isan'andro isan'andro dia ahita fiovana ny fiainantsika. Avelantsika eo amin'ny Kristy ny manahirana ary hovan'ny Kristy mihitsy ny lasantsika satria izy ny mpamonjy.
dia mba ahatonga ny hafa ahita sy ahatsapa ny fiovana eo amin'ny fiainantsika izany dia ahatonga azy anatona ny Kristy ihany koa. Ka inona ary ny tianao ovana eo amin'ny fiainanao ankehitriny? Misy tianao esorina ve sa misy tianao ampiana fa tsapanao fa tsy ampy? Manatona ny Kristy dia ovana ny fiainanao ary avelao mba ho hitan'ny hafa ny fahatsarana izay nentin'ny Kristy eo amin'ny fiainanao rehefa izay dia iova izao fiainana misy atsika izao. Ka mamerina ny antso aho hoe andeha anatona ny Jesosy, ilay mpamonjy, ilay Kristy izay nitondra fiovana tamin'ny fiainan'ireo izay nitantarainao amin'ny soratra masina, nanova ny fiainan'ity vehivavy Samaritana ity ka nahatonga ny fiarahamonina manontolo voaova. Andeha anatona azy sasy ianao, andeha manao lara-pahamehana ankehitriny ny fizarana n'izany fahatsarana sy ny famonjena entiny izany amin'ireo mpiara-belona amintsika rehefa izay mantsy dia ho tsapan'ny hafa ny fiovana teo amintsika, ho hitan'ny hafa ny finoantsika ny Kristy dia hahatonga ny hafa ihany koa mba hanatona azy ilay mpamonjy. Eo amin'ilay andininy 2:7 tapany farany amin'ilay Jona 4 dia fantatritsika fa izao no lazain'ny olona hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Tsy tianao ve mba hiova ity izao tontolo izao misy atsika ity? Tsy tianao ve mba ahita fiadanam-po ny olona amin'izao fotoana misy atsika, amin'izao vanim-potoana sarotra izao? Andeha anatona ny Kristy dia andeha anaiky hovany dia ilaza amintsika ny olona fa fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Farany ary tahaka ny nataon'ity vehivavy ity, andeha Jesosy ihany no ambarantsika amin'ny hafa. Ilay vehivavy Samaritana tsy niteny hoe ny aina fanandramana lehibe mihitsy fa nilaza fotsiny izy hoe andeha iza roa ny lehilahy iza roa dia andeha zasy ianao ihany koa. Tsy ilaza afa-tsy Kristy, tsy aneo afa-tsy Kristy dia andeha avelan'ny olona atsapa sy ahitany fiovana nentin'ny Kristy eo amin'ny fiainantsika, ahitany ny fahatsarany Kristy. Ka tsy tianao ary ve isy fiovana ny fiainantsika ankehitriny? Ry ranadahy sy rahavavy, ry tanora, enina ny ankizy malala isany, izavy no vonona mba hitondra fiovana amin'ity fiainan'ity. Izavy no maniry mba hanisy fiovana amin'izao tontolo izao ity. Andeha anatona ny Kristy dia andeha hizara ny fahatsarany amin'ny hafa amin'ny fanehoantsika ny fiovana izay nitondran'ny Kristy teo amin'ny fiainantsika. Mo vonina ho amin'izany va ianao ka mba hanao lolaharana ny famonjem-panahy, mba sahaneo ny finoanao ihany koa ka hitondra fiovana amin'ity fiainan'ity? Vonina ve ianao faniriana hoe hiteny amin'ny hafa isika hoe andeha iza roa, lehilahy iza roa, ary ny hafa kosa dia mba hanana tombontsoa hiresaka amintsika ka hiteny hoe ieny fantatray tokoa fa izy no mpamonjy an'izao tontolo izao. Dia zasy ianao no hiaraka ahita fiovana amin'ny fiainantsika ary ny fiarahamonina misy atsika no hiaraka ahita fiovana ihany koa satria samy andray ny mpamonjy. Vonina ho amin'izany ve ianao? Raha vonina ho amin'izany ianao dia andeha hiaraka hivavaka isika ka hiaraka hiompo mba ametraka ny faniritsika amin'Andriamanitra ka anaiky ny hovany dia hizotra ho amin'ny mandrakizay isika fa hiaina fiadanana satria ahita fiovana noho ny amin'ny Kristy ilay mpamonjy izao tontolo izao. Andeha hiaraka hivavaka isika. Manasa antsika vehivavy rehetra sy ny mpanatrika rehetra mba hitsangana amin'izao fotoana izao. Andriamanitra misaotra satria nomenao anay ny teny nampahery sy nitondra ny sainay ahafantatra fa azondray atao ny miara-miasa aminao hitondra ny olona rehetra ahafantatra anao. Misaotra noho izany teninao izany. Ankehitriny izay dia mivavaka manokana Andriamanitra ho an'ireo vehivavy advantista maneran-tany izay natsoinao manokana mba hanana ndraikitra ilaza ny atsara n'ilay Kristy izay namonjy azy ireo ho an'ny vehivavy rehetra maneran-tany sy ny ankonan'izy ireny. Nandre nahatsapa ny fanovana nataonao tao amin'ny fiainana izany vehivavy izany.
ovao ny fiainany vehivavy rehetra, atao fiainana feno fahatokinanao Andriamanitra, fiainana miorina eo aminao, ka ho fiainana ahafahan'izy ireo miara-miasa aminao amin'ny androm-piainany manontolo. Ombao miankonana ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra fa hatotosa soamantsara ity fotoana sabata masina ny arahantsika teto ity. Isaorantsika ny mpandray anjara rehetra ary indrindra isaorantsika tsika tsirairay avy izay nanatrika sy any atokantrano tsirairay. Ho famaranantsika ny fotoana ary dia andao redonitsika ny hira 700. Mivezivezy mitady mpamonjy anao, raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana, aza mandany andro mikaroka ianao, fa niakakindrindra Jesù ilay tompona, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesù, antsore izy izao e, fa marianao tokoa antsore, aza misalasala tondony le izy izao, indre favolon'izy iay no mivavaka. Aza mirenireny mitady izay tianao, aza havezivezy mifosy fanahinao, fa niakaikindrindra de Jesù lay tomponao, tsy mba mandao mihitsy, tsy sasatra miandrana, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesù, antsore izy izao e, fa marianao tokoa antsore, aza misalasala tondony le izy izao, indre favolon'izy iay no mivavaka. Aza mirepirepi mitady ny tena soa, mivola sy arena de samy olo tokoa, ka tsao mitsara indrindra mitoetra mandrakizay, tananakanto loatra itoeranao ratrizay, ire
sy vonony bebaka de tsy mahisy adino fa samy no samatra